Alina Mahery no tonga namonjy ny antso nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny fifampiarabana no ny taona vaovao tany Tomasina Omaly. Folo avy amin'ny filoham-pirenena no nentina nanaovana ny lanonana rehetra. Niara-ny sala tamin'ny ministra Pia ny faritra Tsinanana ny antoko sy ny tanora HVM tamin'ny fanatanterahana ity lanonana ity ho an'ny vahoaka ny faritany Tomasina izay natao teny amin'ny moron-dranomasina. Ny ministra Narson Rafidimanana sy ireo mpiara-miasa no nanome voninahitra ny fotoana tamin'izany natao hanompo ny vahoaka ny mpitondra izay nafatry ny filoha era-jonary mampianina taminay hoy ity ministra Pia ny faritra Tsinanana ity. Amin'izao voalohan'ny taona zao dia mahafaly anay nandrahan'ny filoham-pirenena era-jonary mampiananay hoe ndana miaraba ny vahoaka ny Tomasina amin'ny mahakoatra ny Tomasina ny tena koa dia nataonay sitrapo zany mitondra n'ireo artista ary nanome sakafo an'ireo vahoaka ny Tomasina hoe hiaraka amin'ny sakafo tsy afaka hiaraka amin'ny sakafo amin'ny vahoaka rehetrarehetra fa natsoina izay afaka dia nanome sakafo namona omby maromaro zay teto tapitanànan'ny Tomasina dia mitondra n'izao fafinaretana ho an'ireo vahoaka zao. Soran'Andriamanitra fa tsara ny andro tsy sorana tsy dia nisy nanahirana hatramin'izao aloha ka izay ny tena manentana ny vahoaka ihany koa manentana ny tanora mba tsy mahikarakara ny tontolo iainana. Tonga nanotry ity ministra Pia ity moa ny mpikamana sasany ao amin'ny gouvernement toy ny ministra Ndaimananjara Joanita izay avy amin'ny faritry ny Antio sy ny sekretera-panjakana amin'ny ny zandarmarie-pirenena Paiza Didier Gérard. Tonga teny an-toerana ihany koa ireo olom-boafidy parlementaire sy ireo olom-boatendry maro isan-karazany. Tarika maro avy amin'ny faritry iny sy hanonana fana ny lanonana alohan'ny fiakaran'ny tarika Jerry Marcos Antsehatra.